tonga nanotrona izao fandrapahefana zao tsy adino ihany koa ianareo tanora olona tonga marobe etoana tompoko lahy sy tompoko vavy. Maro ny manao ny fiarabanantsika rehetra tonga manatrika izao lanonana famindrapahefana eo amin'ny tenako sy ny sekretera generaly teo aloha izao. Fotoana lehibe eo amin'ny fiainan'ny ministera sy ny fitantanan-draram-panjakana ny toy izao satria maneho ny fitohizan'ny asa sy ny fanompoam-pirenena ao anatin'ny fanajana ny rafitra sy ny andraikitra iombonana. Voalohany indrindra dia maneho fankasitrahana sy fisaorana feno an'Andriamanitra noho ny nahafahantsika miona am-pilaminana eto androany. Ny fanendrena amin'ny toerana iray toy izao dia antso anompoana ny firenena. Namaly zany ampanatrehan-tena aho ary raisiko valim-bambena ho an'ny Madagasikara izay nahitako zava-tsoa marobe ny fanatanterahana izany. Sambany aho no tonga eo amin'ity toerana ity ary sehatra hafa hatramin'izay no tena nahafantarana ahy saingy hatramin'ny nampiasan'ny ministeran'ny Jony ireo azondrano izay miteraka asa manarifony ho an'ny mpiray tanindrazana. Izany no nanekeko handeha hiasa tany Sainte-Marie tamin'ny taona 17 ary no tanterahako tamin'ny fahavitriany izany. Teo ihany koa ny fanompona ny vahoaka ka nandraisako ny fitantana ny tany-paritry ny Jono sy ny toe-karena maka tany faritry Boeny. Maro amintsika nefa mbola tsy mifankafantatra eny mety ifampiayay azy. Fomban-javatra zany saingy efa hita akaikinareo aho izao dia vonona ny fanakalo sy ny fampizara mba hifankafantarantsika bebe kokoa. Ao anatin'izany mahery valimitra ny amin'ny sivora maraina manao any efa misy ajo vonona andao raisiny anao ary miaraba tompoko lamy eny ary telo ambin'ny folo ny roa amby fitokolo sy sivin-jato dia ampy-iay zao mosika zany fotoana maro lasa teorina ka mbola ny likiliky saina likiliky po miaro ny folo resaka adin-drazana sanatria ihany mbola voiziny sasany. Raha tena vavolombelona ny ainan'ireny sika dia tokony atsiaro ary eritreritra isaina ny ampahombiazana ny firenentsika taoriny izay tolona rehetra ny fandogasany teto izay. Fiaro ny jeneraly Ramanatoa sanatria izy moa niala nomety sy ny fahoely ny tsoka ndraiky sa famba jeneraly ihany dia nanome ny fahefanafeny ho an'ny kolonina Ratsimandrava lafy ny tantara zay fa maro ny tantara ny fahay-tantara afaka namarina ny tena nitranga tamin'iny roa amby fitokolo iny. Fa isika ty afarany zao nisy mahavoloana ny anan'izany 62 RCC anisany ny filoha vehivavy filohan'ny akademia malagasy zay izy moa ohatrany mijanona anaty fahaleovan-tena angamba izy fa ny anamafen'ireny izy isan'ireny tolona tamin'ireny keo anisy vavolombelony reny setrasetra fotsiny zay fantikambara be ity nakany Malabo dia niona tamin'ny taty Sasongeso iona dia ahoana ny toyany dia mba dinidiny tsara reny teny navoakan'ny eveka reny anisan'ny ray aman-dreny moa reo anisan'ny ray aman-dreny reo mba hita lampahombiazana ny tiraramanky ty fa marina amin'ny epanina zay le anankiray teny teo hoe ahoana le fianako isika no erany fa raha mbola hianamary tena na iso
andikadika tantaraka rano tiany tena nefa litsilitsy kaina litsilitsy fo sanatria adin-drazana ho any tsy mba malirarahana irana ie fanambaratsika teo imovaovozaraina fotsiny ka mity ny amin'ny délégation SADC dia nangataka tamin'ny ministry ny fitsarana sy ny mpitahirin'ny tompo-kasehampanjakana ny amin'ny mba hitsidika reo mpiaradia tamin'ny andro ratsoelona ny amponja zany dia mifonjany manjakandrina sy ny fonjany avaradrano dia tanteraka zany tamin'ny lahady satria nahazo alalana tamin'ny fanjakana reo délégation avy amin'ny SADC reo zany dia misara misy sary mandeha moa zany any fiaraha-makasary zay milaza fa na ny mpamangana ny tsidihana na mivangina dia samy tomady ao anatin'le izy mety mamafa sy manohitra ihany na mandiso reo vaovao miely ny amin'ny hoe miaina tsy fanajanany zon'olombelona reny voafonja ireny satria mbola tsy nandalo fitsarana moa izy ireo zany fa mbola fitazomana vonjomaika mety mba nangitikitika ihany ngamba ny tany mety tsy atosika tany hoe ary mitaotsy mba tonga taty aminay taty zany nefa mba nisy mpiaradia tamin'ny mpitondra teo aloha ihany koa sady lehibe an'androm-panjakana tazona any ndaloha raha sy ny tia tso manaraka ty miaraba allo eny ary mahakasika an'ity rano ty rano tena mampijaly arivo ariary ray bidon jaune am'izao aninino eny amin'ny faritra Larobiambolo ary tonga dia efa misy manakana dia efa lany ray sarety vetivety tena mba mila fijerena re fanjakana tena mba jerevo malaky le izy fa tena mijaly ny olona tena mijaly am'izao zao zara raha misy rano isasana raha hokanina ao an-trano dia mandeha miasa am'izao miloto ny akamaroan'ny olona tena manetana zany manetana mpitondra fanjakana fa raha ohatra io lavareny io tsy kosa ny fanarahana fa mba vahaolana maharitra dia mba manetana antsika mpitondra fanjakana mba vahao le olana fa tena jalo ny vahoaka sotra toko eny ary mikasika an'izay rano zao dia mampatsiahy nitranga tamin'ny omahaly nisy ataontsika toerana vitsivitsy nisy trangana fandorana kodiarana misy andehan'olona zany nanao hetsika sady landoro kodiarana sy marina lelingelina fifamoivozana tranga zany tetsaka nosy Zataotsinanana tranga zany teny amin'ny fatra Nosy-Patrana tranga zany tetsy Ambondrona telo reo raha tsy hita misy fa tsy reo telo reo fa samy nanana ny antonantony midinany an-dalambe reo andehan'olona ireo tetsy Ambondrona dia mifandray amin'iny le olona tao olan'ny rano dia mbola mampatsiahy ny fitakiana tamin'ny septambra ary voatonona tao hatramin'ilay ry Lili sy ry Baba zany tao anatin'le sy ry Clémence ny amin'le fitakiana le filana fototra zany ny tetsy Ambondrona io boriboritany voalohany zany ny tetsy Anosy Zataotsinana ndray voalohany dia hoe manohitra ny fanasorana ny lehibe ny fokotany azo anirina ary fanomezan-tsoa moa zany tena resana tao anatin'io dia nilaza nefa ty farany fa dia tsy mazoto itsony izy ao amin'izany an'izay fa bezaka fa ampy izay na se fokotany ary fandombiasana ny toerana nanao ranty manokana mihitsy moa izo anirina raha fanomezan-tsoa mikasika izany fa efa tsy mazoto an'izany ho se fokotany zany tsony izy ary izy ihany koa dia efa nanao voady fa tsy ho anohitra fitondrana mazava be koa zany tenen'izany ry tery andao ary raisy ny ty antso manaraka ty ny tena Nosy-Patrana moa zany dia resaka hoe asory le se fokotany eo miaraba tokoa allo miarabany topo radio ateko mizany zay aloha le iny resaka radio marina tsy raha fa fotoana aniza vao tarika bidon tokony tarika bidon foana zay miteny dia nanao zay miantony misy iny zany mba tsisy le tombo fiala iny hoe hitarika zava-tsafa io raha mbola miteo le izy momba le resaka SADC le mitsidika ny fondra marina zany tokony fidihana marina ny fondra fa ny fondra rehetrarehetra na tokony fidihana daholo tokony hiavaka tsara mihitsy gadra politika sy gadra tsotra inona zany klasy anandreo misy olona jereny manokana natao matoma zareo mijery zany mijery fondra zany misy olona identifié ny jereny amin'izany dia iny identifié io gadra politika sa gadra tsotra samy hafa manko le izy fa lasa fangavoraka vokatsy le tsy haiko hoe inona moa zany nataon'ny fanjakana klasy ny fanjakanandreo olona reo any nametrahako an'le
izay momba le barotra amoron-dalana. Eto aloha dia misaotra ny commune Antananarivo renivohitra mahakafety ary samandray fipetra. Dia misaotra an'ireo mpivarotra koa izay namonjy an'ilay toerana nomena azy ambadiky ny petite. Fa misy misaotra an'ilay olona kosa le mbola mitabataba ery ivelany ery. Lasa mefara mifanasorana PDS tsisy idirana zany to. Angamba izay mba ho entika velao ireo olona hitabataba ireo dia mba izay olona manana karatra mihitsy sy manana andoheta statistika no ampidiro amin'ireo fivarotana vaovao. Fa ireo menimeny ireo tsisy minina dikany amin'ireo na kopiary mety tsy manana ireo olona. Ka dia izay izy aloha andeha amin'ny ara-dalàna amin'izay fa izay no andoavana eto rehefa Antananarivo renivohitra. Manao ny antso manaraka raisiny ianao ary miraba tompoko. Salame. Allô? Manao tompoko. Io miraba ny top radio. Miraba. Dia niaza mba fingaviana fotsiny ho an'ireo fanjakan'ireo vatsy ny teny hoe tsisy le valana aretina. Le resaka hoe impoka. Dalo mbola tena hita averiko indray tsy miteny hoe tsisy le izy. Fa tandremindray ary solon'azy na vahoaka fa nahita lohateny gazety amantsy efa sidandray le anta very. Ka tandremindray se hoe akombona le vava mivoaka dia lazaina indray fa enga ny tsy misy le aretina ho tafidy teto. Ka lazaina indray fa hoe misy dia confinena vahoaka dia alaina ny financement any ivelany dia tena atao mitsongo mandady amin'ny tany mihitsy zany ny fibon'le vahoaka tsika vahoaka malagasy tsika ho azy satria za koa vahoaka malagasy. Ka fiangaviana ny hoe vahoaka izay ry fanjakana fa jerevo ajanony kely aloha le mandehandeha dia temba jerevo le vahoaka malagasy. Ka izay ho any mba fiangaviana hoe ina misy za vahoaka kely ty olona anankiray hoe miteny hoe aza mba ampidirina aloha anaovana ilalaovana vahoaka le resaka hoe antavy risy indray ohatran'le hoe azahoana fa nanivelany financement. Izay tompo fa tena ny angafa izay reny mpianakaviana efa ili tato mihitsy ny andro resaka fitondrana an'le tokantrano amin'le rano hoe ile tsy misasy tsy mando hoe inona efa teny efa ili tsika nary lamba angamba rehefa kelikely raha mbola mitoy ihany zao fiainany eto Madagasikara zao sotra tsika. Eniary. Tafita ny zavatra resanao dia antondray ny raisy manaraka miaraba tompoko. Miaraba e. Kasikasikely resaka toka. Hoe misy tafika mamangy position fa izy mare vany dia ho bavay ka zay no mahatonga ny eritseritra hoe sy bizarre mahatonga hoe Afrika red Afrika Madagasikara na figarety zany zao fandraisana azy satria misy fotonana zany zao avao Kenya dia masany azy zay sode manjofotra andreo olona fotsiny matoana tokony tosaina ihany fa mety zany no makapainao fotsiny eo dia aveo anao mandosibositra fisikala amin'le fiaina da zavatra dia azo raisinareo fakatry antony manapaharitana ihany zavatra hoe ny vahoaka zao ohatrany hoe tiky anaovana asa raha zao misy mitary lafy io satria ampy le zavatra tinona mora fao le fanatanjakana fa milahatra ianao dia maka maranila mitondra vaky izay raha madikeviny fotsiny le maranila dia efa izy e politika moa zany le izy ny politika tsy zavatra tonga ho azy fa zavatra nisy fotsy aloha zany dia tonga tany zareo nijery maso hoe manona tokoa miohatra ny mety nisy fionana satria nisy fionana koa nge tamin'ireo vonokery samihafa eto zany na politika io na société civile io mpitona fanjakana mazava loatra raisina ny antso efa voninao indray ary eny ary eny tompoko. Allô? Manahoana e? Miaraba tompoko. Manahoana e? Sotra betsaka le 13 satria miaina an'le izy ny tena zany fa miandro hoe sady nanontany tena hoe inona zany zao vokatsy le hoe 13 nitolomana tamin'izany dia nisy namana tena pata hoe efa tamin'ny 71 no nisy fihetsehana dia nisy ray aman-dreny mety miteny hoe
le izy aloha itsoa diso le izy ozy hoe tamin'ny taona araiky amin'ny fitopolo izy zany mentsiranana ny amerikanina ozy izy amin'ny prix dia nanomboka teo ozy iny fahafafa ozy izy fitongany tiranana tena moa tsy nahita le izy dia mitantara fotsiny zany dia tatriarina zany satria bebe koa moa le tantara teo ny tena taroko zany tamin'ny andron-dra Valomanana nanova rafi-fampianarana izy 2007-2008 le izy naika hoe hiatra dia samy système le midehatra ny amin'ny fampianarana ambony no vany daholo nampidirana ny système LMD io dia taty amin'ny fota koa no vany dia nefany maninona sy Bruton no ny mpanao politika tsy manaiky an'le izy hoe tsy mety io rafitra io fa rafitra anglophone io rafi-fampianarana io dia misy olona mihitsy miteny hoe hatreo izy ny andra Valomanana miongana amin'izy vao mitsidika an'io dia tany aloha koa 2004 tany koa nanova unité monétaire Valomanana mino an'le namana teo manko ny resaka accord de coopération hoe FMG dia rehefa nanova an'io koa izy dia nisy olona niteny hoe saionanga io fa anisany ampiongana azy io dia gaga foana amin'le izy hoe maninona teny ny fanaovana politika eto amintsika no ohatran'izany foana dia mahavariana anazy izy hoe hitanao fa zany tamin'ny 2010 dia le nanova lalam-pandehanana iny tsika dia professeur Jackson io teny hoe tsy lany io 4e république io dia rehefa nanontaniako izy tamin'ny 2010 hoe koa manenona raha miverina any amin'ny 3e république io dia tsy mety zany hoe le kepany zany fa tonga dia makany amin'ny 5e république zany. Misy velatsary atao hoe Tsiamboda etsy miresaka tantara momba an'io 13 mai 72 io fa nararoatra koa mba mahita an'izany sady mba manatevina ny fahalalana ndaloha raisina ny atso manaraka Tsiamboda io ny tompoko. Allo? Eny ary? Maro verina kely ranga eo amin'ny resaka hetra lain'ny fanjakana ny amin'ny piasy. Fanjakana hetra lain'ny fanjakana amin'ny piasy. Tena meopapana. Nefa ny zavatra retour avy amin'le izy tsisy. Tiako tenenina zany dia izao. Ny any amin'ny antenera-pirenena mba mametraka volavolan-dalàna. Mba ho laniana hoe ireo mpiasa privé tsy miankina rehetra takiana eky ireo tokony mba omena pension ireo rehefa tonga amin'ny fahareteretiny. Izany hoe hafa nomen'ny KNAPS dia hafa nomen'ny fanjakana satria ny raisina any amin'ny KNAPS isa-telo-volana raha tsy diso. Dia ny aty amin'ny privé ny ino izy teo ny any amin'ny fanjakana mameno azy. Fa hita hoe tena misahirana ihany le mpiasa privé dia vao tonga amin'ny fahareteretiny. Nefa izy takiana hetra lava. Dia eo zany mba vinavina hevitra ary tokony fanovana mipetraka eto amin'ity firenena ity zany takiana amin'ny fikeonan-doam-pirenena mba ho voizina satria tena mijaly ny mpiasa privé amin'ny resaka retirety. Saotra tosa? Ndao ary. Io raha tsy diso misy dinika mikasika an'io resaka fisotrondronono io tahiry mpisotrondronono tsy miankina ihany fa na ny ao amin'ny fanimpiasam-panjakana ary le misy an'le CRCM zany misy dinika mikasika an'izany mihitsy teo zany fa teo moa fivoarana sady mba tsy havadika lalàna zany. Manao ahoana ny antso manaraka vavonina izy miaraba daboka. Eny ary. Ino moa 72 tena fahitana azy io tsy tokony misy zany fanjakana zany manao zany tena kany navolapakany atongony tonga atao nanagnany atao ny lana sady tonga reto piasa razandrarana piasa tan'izay midobona le izy ohatrany tonga dia misy kafony tokatapika le ino tsisy zany fanokana mpanjaka zany teo tamin'ny voalohany nonzay
raha izay ny teny hoe raisy fanjakana ny raramana to izay mamikaloka le zavatra vadika zao ka teny resana zao ny zavatra tsy tokony misy izao zavatra zao raha tete leseny zao tena ratsy ary io tokony concertation nationale aloha voaka mbo je mandaa ihany ny député fa tsy mandady mifampilevetsina fotsiny titeny manasiteny fotsiny zao tena lehibe fanao fanjakana Madagasikara mbola eny mahazinga rano amin'izay dia ndray ino izy misy fanadalina dia ndray député fa izy temo tena fototra tena ratsy le nantisanty ndray tena Madagasikara ary famina izy zao le koa tena kato manhay dia famina fototra no vakiteny zao no vakiteny hita fototra mbola afaka mandray antso anankiray eo tsika na roa farafabetsany raha ohatra ka efa misy vonona dia andao fa raisina anao avy hatrany miaraba tapoko salama eny ary ahoana efa voaray ianao miaraba mbola tsy vonona izy eny tapoko ny lay zany mba sosikevitra foana sosikevitra voalohany indrindra aloha ny fihavanana isika mantsy milaza hoe malagasy fihavanana fa eo amin'izay resaka fihavanana zay fa na io tentenana tantarainy Raladabiby io arano tena manamara zay ohatra zao nanam-pandrenana azy eny na fahadimy ray manontolo dia azoiaren'izy zany fa ohatra hoe tena hoe io zany miaina amin'io daholo na sahirofomandaza izy manao famarinana fihavanana na soamo izy manao azy io mbavyrosikosifadimy zany amankalistianina zany ary manaraka zany hitantaraka keny amitsika zany efa afaka ianao miala azy zany asava dia tonga atao siasa sy amatinay dia mba liteny atao ohatrany somary ratsiratsy kely le kely aminao ve zany fa le izy lasa mamita tena mantsy zay problème atsika olombelona manoteny tsika mivavaka ny alahady dia manao ratsy miala zany zavatra zany fototra tena tanteraka ifirenena Madagasikara eny ary antso farany ary eny tompoko salama miaraba tompoko miaraba amin'ny teny sy ny teknisany ny teknisana voalohany dia resaka kinatsa aloha le kinatsa io tokony tena hoe fotorana ho an'ireo mpiasa zany satria rehefa tonga ny retirety dia misy foana ny hoe tsy fandoavana ny retirety lasa misy miany mpiasa ndreny lasa misahirana mikarakara an'ity efa nandoha-bolana ny 5 taona tao amin'ny kinapy dia faharoa ao anatin'izay kinapy izay ihany ny mpiasa privé zany ny tena mamelona ny kinapy satria raha tena nidiovina izy le volan'ny kinapy nanisy 5 taona sy ny mpiasa privé zany tsy tena misitaka fa tena hoe mijaly foana rehefa amin'ny fisotrondenony nefa ny mpiasa fanjakana maka azo ny anjarany isam-bolany nefa ny mpiasa privé mianjady resaka 3 volana fahatelo fa ao anatin'ny tolona iny ny zahay mpiasa privé no nitolona nefa tsy nahazo ny anjaranay tsy nahazo ny anjara hoe anjara moa zany fa hoe mba hoe ny fiakaran'ny salaire ny mpiasa mpanjakana no sitaka amin'izao hoe mandoa mahazo ny 4,500 nefa zay tsy nitolona ho an'ny mpiasa fanjakana nefa ny mpiasa fanjakana zao no misitaka azy ireharehan'ny volan'ny internera mihitsy hoe nalohanay ny volan'ny nampiakarinay volan'ny mpiasa fanjakana zany zany le atao hoe fitsivina mihitsy anatin'le resaka kinapy io fa tokony mba jerena le izy hoe akaiza zany tokony mba anjara ho an'ny mpiasa privé satria mpiasa privé no tena mitolona foana rehefa misy mitolona dia reo sady miatokainga no mbola mahazo tsy mahazo anjara reo fa tokony mba raisin'ny fanjakana ity zavatra hoe mpiasa privé mba tsonjovina mihitsy zany amin'ny
dia lafa io kinapsa io misika fanasana ny fisitondrono fahatelo farana dia ho an'ny mpitondra fandehandehanana rangaha tokony mba hajanona misy nefa ny afrikana fomba afrikana no tena amin'ny hoe tsy handehandeha mihitsy aloha ny tena ny problème tanatin'ny firenena no amboarina fa tena le fiandrianana mandavolo afaka mandefa misy tangenao mandefa niaina fa tsy voatsitsy matsy hoe ianao tsy maintsy andehanao an'io ary sy atao tokony mba domena misy fandiniana hoe misy ny inona apititra ny malagasy anaty inona ianao mandrindra fa mitoeanao amin'izao fotoana ary ie tsika aloha amin'ny sehatra raisam-pirenena mbola manana voasazy aloha tsika mbola suspendu anivon'ny fondrana afrikana dia mety tafiditra ao anatin'izany le mety diany afrika mety hoa mikasika ny knapsa mba manao investigation ihany tsika ny resaka knapsa ny zavatra fantatra aloha betsaka ny orinasa tsy mandao cotisation amin'le tokony alohany tokony arotsany ao amin'io tahiry-pirenena ao amin'ny resaka fitsovana sosialy zany fisotrondrono ny mpiasa amin'ny tsy miakana zay le tsy fampiana tahiry zay dia misy risika be manoloana n'lay ataontsika ho mety ho fandoavana ny fisitrahana fisotrondrono sy ireo ataontsika hoe vona sy takaitra sy ny sisy ny fiaroam-baovao sy ny fandalena zay nataony no ahafantarana zany fa raha zao zany no mitohy tsy maharitra 5 taona zany dia bakiropitra lay knapsa zany aloha zavatra tsara ho fantatra ihany koa dia eo zany hoe legitime be aradrariny loatra raha misy ny fitakiana mba tokony hiakatra ny fisotrondronono satria mba hitamberiny io fotoana fohy sisy mety havelomana ao aorianany fandehanana amin'ny sotroronono ka tokony ary ny fampiakarana io zany dia misy kady tsy maintsy atao hoe manahoana ny tahiry ahafahana miantoka amin'izany manoloana ny vola miditra dia izany rehetrarehetra zany eo mety haka ny manao investissement tsy mametra-bola amin'ny resaka immobilier toy ny resaka knapsa votovorona trano sy ny sisy mety eo zay fa ny zavatra misy any amin'izao fotoana izao dia izay hoe betsaka ny orinasa tsy mahefa ny latsakemboka tokony harotsany vokatr'izay dia raha zao zany no mitohy dia tsy maharitra 5 taona ny tahiry eo amin'ny fandoavana amin'ny ritme amin'izao fotoana izao mitomby ihany ny olona mandeha misotro ronono dia mety 5 taona any dia bakiropitra io dia eo zany tsy maintsy mijery hoe ahoana ny atao mikasika an'ilay mikasika an'izany fampisitrahana ny zo indrindra ho an'ny mpiasa tsy miankina moa no tena resahana amin'izao fotoana izao mametraka mandrapitafa aloha amin'izao mandray tsika miaro sisa rafitso mba miato kely ny amin'ny andro tsy fiasana ny rafitso efa voasoratra ao anatin'ny lalàna moa zany dia miato kely tsika rapitso alakamisy somandray tsika miaro eto misaran'ny tererako tindrina teo amin'ny lafiny teknika mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny somandray Bemray, Top Radio, roa amizany teboka valo.